Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatrantsikay ny amin'ny teny tia tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Iayava zany ary miarahaba manokana koa ny Joshua ary manono ny hatsarany Joshua amintsika rehetra izay efa manaraka ato an-tokantrano dia mirahazo antsika samy hotahiny Joshua dia mampanomboany ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato an-tokantrano indray ny tena koa ny ambasadeur-ny Joshua Eliano mandroso ato an-tokantranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana ataontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'ny izay lohateny izay hoe mpamina ny Israeliana ihany no azo enona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany satria fa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia neta mihitsiny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy ary nivokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ary efa noporofonsika teto moa zany araka ny ino moa araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa zay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy izy daholo satria nampanota anao tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamolava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra naranao, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava no anarany ary vokatra an'izany tsy fiarahana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia ionao fa lasa mpanota araka ny zava-marina dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria zahatra efa iainanao ilay izy zahatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba androsiranao an'izany sary zany. Dia eo ilay tsika zao nahita mihitsy ny hoe ho an'ny zehetra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iayava azy dia diso daholo satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonomy tany amin'ny taona moins 2000 ka tsy ny bokinareo na ny Baibly eny am-pelantananareo izay lianao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao satria efa nambarany Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa naran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Iayava no anaraka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Moa zany dia efa naporofona ilay izy hoe mba samy mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange efa risikana bomba nucléaire anio miprofa tonga ny farany ary tsy mety miravina intsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana ko inona intsony moa zany no azo atao amin'io fily hoe raha fotsy be verilona miandray zay ketolana tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina intsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisy tsika zay mihitsy ny zava-marina zay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny toyny zany dia zao indray ny toyny zany hoe fa diso zany io anarana io diso hatrany amin'ny bokinao atria niporofona ilay anarana fa diso, niporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo ka rehefa diso moa zany dia inona intsony moa zany no antenay fa dia tena lasa nakany amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona. Tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy
de ijerinay tsika ny mikasika ny amin'le hoe iza ny mpaminany tokony hoarahana am'izao andro farana zao. de aleo tsika ijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy lalàna Mose nefany a de efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho any zareo zanak'Israely. Ka raha voalalàna mivoaka avy eo anatin'ny tenin'ny Mose zany a de natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Dora avy antsika aloha ny teny a satria maky didindray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak'Israely io. Dora jefa antsika aloha ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana. de dora afaka antsika ndray ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 a de ny 19. Deutéronome 18 a de manomboka amin'ny 15 a de ny 18 de ny 19. Mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka hay no atsangany avahandriamanitra ao a ho anao. Izy no henonareo. Eo zany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza de mpaminany avy eo aminao, zany hoe avy eo Israelina dikan'izany de avy amin'ny rahalahinao, zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty satria zareo no nomena an'ilay lalàna araka nefa nampianariko atsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina io io lalàna sy didy folo io ka ito zao tenin'ny dada Iava lay didy sy lalàna nomena azy a de natokana ho an'ny zanak'Israely. Amafitsika eo amin'ny 9:20 zao no voalaza mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko. Zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany reny zany a de ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy de lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina zay rehetra didiny Iava ka zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de izany ho tsara azy. Na izany iza zany tsy mihaino ny teniny zany mpaminany zany satria dada Iava no miteny aminazy a de Andriamanitra mihitsy no tsara azy. Zava-doza zany ho tsaren'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany aza midy bingo am'izany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany. De iza ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Iza le rahalahiny namoaka lalàna satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a de natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, tsy nomena ny hafa firenena mihitsy ny io. Ka noho izany zany a ilay rahalahy resany eto zany a de ho an'zareo Israelianina ihany, rahalahandry Mose io zany, zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany e, izy mirahalahy zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany, zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina. Dora avy akitsika raha ny lalàna ao bokyny Salamo 147 19:20. Salamo 147 19:20. Milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava-be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany, ka Jakôba moa tsy iza fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy ao aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka ana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny hafa firenena mihitsy. 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, zany hoe tsy hidiran'ny hafa firenena mihitsy zany resaka lalànan'ny Mose ka hitsofotsofony hafa firenena. Zany hoe am'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao, ka an'olo teny hoe za dia mpaminany Iava Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsiny hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina.
fa namazo mitsofoka ho isan'ny mpaminana ny israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama dia namohan'ny Mose dity hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany. Noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'ilay teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra ireny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Yava mikasika ny israelianina io, zany hoe tsy azonao idirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao. Matoa zany no niditra tao nandika lalàna, nandika ny didiny dada Yava, nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama. Ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama, kanefa izy tsy israelianina dia efa diso araka an'io teny io. Fahadisoana be vava zao sary zao. Raha vaketsika eny ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny Exodosy toko 110 Exodosy toko 110 dia ny andininy 7 fanapory fona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ity zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa ho Joslamo. Dia zao vaketsika zao ny vakiny. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19:3-5. Dia niantso azy Yava tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ity. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampankanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny dia hoe tandremo ary le fanekeko, ka ny mitandrina ny fanekeko dia nitsindriana mafy ho an'ny zanak'Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any. Ka izany teny zany zany dia manino miteny mivantana amintsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsiny ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idirany hafa firenena mihitsiny ao. Indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany dia tsy mahazo miditra ho mpaminan'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy israelianina. Lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa nihaona taminy ary niaraka taminy. Ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy ny hafa firenena. Tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana niza fa Israelianina irery ihany no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka ny Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina dia tsy mety. Dia tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra, samy mandinika ny azy. Fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israelianina io dia tsy izy io. Lalàna zany. Ary tsy azonao toerana mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io. Io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao dia faute ianao. Ary mpanoty ianao mpandika lalàna ianao dia ianao le hiara-ny atezerana io dada Yava io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io. Zany hoe diso adresy ianao. Voafitaka ianao zany dika an'izay. Mahitsy be le teny io niarantsika nijery samy miara-mahita atsika. Afaka jerevanao ateo anatin'ny bokin'ny Sefer Torah io vaketsika io any amin'ny bokin'ny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dikan'izany any. Dia mazava be io teny io zao. Mpaminany Israelianina. Ka eo amin'izay mpaminany Israelianina zay izy ara no mpaminany farany tao Israel. Iza no mpaminany farany. Ny mpaminany farany tao Israel dia tsy iza fa Yahoshua. Io lay tena mpaminany farany Yahoshua no anarany. Ary voaporofo mihitsy izay teny zay araka ny boky tany Israel. Ny boky tany Israel mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yahoshua zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa, zay Grika zany anarana zany.
ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany jesosy zany. Ho an'ny silamo ndray misy de miantso hoe Isa, fa tsy Isa zany anarany fa Yahoshua. Reny le fandikana teny diso daholo reny, de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona, fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe Yahoshua. Ary zay miaraka amin'io mpaminany farany io dia tsy manota intsony, satria io mpaminany farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israela, fa tena mpaminany zany, ka zareo Israeliana no mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany. Ka raha vao mpaminany olona anankiray kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika an'izy satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahoshua zany tao Israela, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, de izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky tany Israela ndreny jerevantsika. Ary nisy nanoratra an'ireo boky reo de reo no jerevantsika hoe mpaminany ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy, de ny olona tsy mahay ny tantaran'ny Israeliana no tena tsy mpaminany. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenin'ireo any Israela, de zay niaraka tamin'ireo mpaminany reo de lay mpaminany antsoina hoe Yahoshua. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahoshua io. Ary io no henonareo, ary ny hainao azy tokoa ny vahoaka Israeliana, ny hainony fampianaran'izany Yahoshua zany ny vahoaka Israeliana. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonoany, ny jiosy natao Israeliana de ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'le tantara zany. De ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao ka mitantara n'ity Yahoshua ty zay testamenta vaovao zay. De ny testamenta vaovao mihitsy ny anaran'ilay mitondra anazy de atao hoe Yahoshua. De ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpaminany farany atao hoe Yahoshua. De ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israeliana. Ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpaminany izy, ary be de be mihitsy ny anaraka anazy satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena nataony eno, ny mona nataony teny, be de be ny marary nositrany, ny misy devoly na voakany daoly ary lasa sitrana daoly. De zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantarany mpaminany. Andao raha vakitsika mikasika amin'izay hoe mpaminany marina ve ity atao Yahoshua ty araka ny boky ny jiosy ihany. Andao jerevantsika zay sary zay. Oharantsika kely ny teny araka ny somary morijeriketsika toko sy ndininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 de ny 46. Jerevantsika vetivety ketsy ao tsika eto tokantrano. Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy, bokyny jiosy to ndraisantsika to zany. Aloha vakitsika amin'noko amin'ny 10 de ny faraka ambin'ny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 de ny 11. De niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Yahoshua mpaminany zay avy any Nazareta any Galily. Zay mazava zany fa tena ity Yahoshua ty ozy ny vahoaka dia mpaminany, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voapirofo zany eto fa tena mpaminany Yahoshua, izany hoe ny mpaminany Israeliana farany enona ary tokony ho arana zany mazava ho azy de ty Yahoshua ty, satria io ny farany io. Zay ny voalaza ny soratra masina jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe
ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahosoa zao tonga zao lay avy any Nazareta any Galilia. Zay le zay mazava zany fa tena mpaminany Yahosoa araka an'izao teny voalaza amitsika zao vakitsika neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe tsy sany sambotra ny Yahosoa ny mpitondra fivavahana Jiosy satria ny vahoaka laza fa mpaminany izy ka so matiny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny 9:70. Matthieu 21:46 de nitambotra hisambotra ny Yahosoa izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahosoa mihitsy zany le mpaminany. Zay zava-marina zany sao tena mpaminany mihitsy ny Yahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy zany hoe ny mpaminany Israelina farany zany dia izao Yahosoa zao no ne mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Yahosoa ty tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany tantarany Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ty bokin'ny Jiosy daholo ty tenentsika tony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Zay ny zava-misy zany ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikanina toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny israeliana no teny zany tantaran zareo zany dia tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Ratsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty hojerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa zany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy, manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa sy nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia niaiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azo no lavina mihitsy zany. Izy niza mandany zany dia nonge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony teny fa mpaminany io tsy azo no lavina le izy, mpaminany lehibe izy. Zay le hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary nefara teo amin'ny Yahosoa zany. Ary zany Yahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay ary ty Yahosoa ty no namoaka didy izy araka ny Jaona 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy nozy netiko. Jaona 12:49 ka ho an'izay rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany dia tsy azonao lavina mihitsy zany. Dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teniny Yahova dia namoaka didy izy ny dikan'izay. Ty hoe apetraka ao amin'ilay mpaminany ny didiko izy ny tenin'ny dada Yahova. Le tare amin'ny Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko dia ho lazainy aminareo ny teniko izay andidiko anazy
de eto koa zany nomenany Yehosoa koa ny diny a araka ny Jauna 12:49-50. Jauna 12:49-50 ary ny vakitsika. De etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy de ty ny fanaporofona Jauna 12:49-50. Satria zao tsy niteny ho ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny koa izay lazaiko a de lazaiko araka nyzay nolazay ndray tamiko. Mazava be zany ny teny eto fa ity Yehosoa ty zany a de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronomie tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona, ary ny didy ao amin'ny Yehosoa de ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana. Tsy mahay manao teny intsony zay miaraka aminy. Io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yehosoa no anarany. Ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy. Tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina, tahaka ny Jeremia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina. Aotr'izany koa Yehosoa de nekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany. Satria nitondra ny teny ny dadama yayava izy araka ny teny mpaminany. Mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany. Fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay. Fa eto de miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy hoe mpaminany io Yehosoa io. Mpaminany izy. Ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo zao, ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Izy ny fanekena vaovao. Zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay ndray resaka samy Israelianina zany sujet zany. Fa eto fotsiny le misintona isitsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny a de ty atao hoe Yehosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny a zay tsy azo no lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy. Io zany tsy azo no lavina, tsy azo nizaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no laza fa tena mpaminany izy. Mazava zay am'izao vaninamitsika zao arany. Satria hitatsika fa ity Yehosoa ty ny mpaminany farany. Inona ary ny tenin'io Yehosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany. Satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona, mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enona. De mbola ao amin'ny boky ny Jiosiany no jerefantsika araka amin'ny boky misy boky atao hoe Apokalipsy indray. Mbola boky ny Jiosiany zay. Ao anatin'izany boky ny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehosoa zany. Fa ny mpaminany indray amin'izao vaninamitsika zao de zay mitory ny Yehosoa. Ny olona mitory ny Yehosoa no atao hoe mpaminany amin'izao vaninandro farany zao. Ka tsy misy olombelona mitory an'zany anarany Yehosoa lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-ny Yehosoa zay antsoina amin'ny anarana hoe Elia. Elia rery sisa no mitondra an'zany anarana zany zao. Ary mampianatra an'izany atao hoe Yehosoa zany. Tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yehosoa rery ihany. Satria ny didiny Yehosoa dia sao hoe araka ny didiny Andriamanitra Abrahama io taminazy. Andriamanitra Abrahama no niteny taminy hoe zao ny lalàna Apokalipsy 19:10 fa ny filazanany Yehosoa ao amin'izay milaza ny Yehosoa zay ao indray ny fanany faminaniana no mandeha. Didy vaovao indray zany. Hoe maninona ny lasa ohatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra. De Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy de lozika be zay mitory ny Yehosoa indray makany amin'ny jentilisa any no misy ny fanany faminaniana. De zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apokalipsy 19:10
ary zay ny amaranantsika anazy androany fokely ny fampianarana tamin'ny teny io ty fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy. Apokalipsia 19:10 apokalipsia 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Yehosoa. Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Yehosoa no fanany faminana iny. Zany hoe ny olona milazany Yehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Yehosoa Elia zao ataony Elia zao zany no proof fa mandehandray ny fanany faminana iny. Ao amin'ny Yehosoa mantsy ilay fanany faminana iny, izy mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany. Dia ny baiko farany avoakan'izany Yehosoa zany dia zao ny filazana azy indray ny fitorianany Yehosoa, satria rehefa mitoriana Yehosoa dia tsy maintsy mitorina ny Yahvah naniraka anazy. Dia ny filazana an'izany Yahvah Yehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanany faminana iny. Zay ny didina avoakan'Andriamanitra farany dia Andriamanitra Abrahama. Dia ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa mijery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay eritretinareo hoe mpaminana iza no enona zany zao. Dia mpaminana Israeliana ary tsy mahazo mivoaka amin'izay ianao. Dosany ahoana mampaminana ianao indray ary ambassadeur-ny Yehosoa zany dia mpaminana mihitsy izy. Elia zany mpaminana. Elia ilay tany aloha be tany mpaminana, tamin'ny andron'ny Yahva-mpanjaka mpaminana izy. Dia mahatonga hoe Elia mpaminana. Elia mpaminana. Le même personnage misy amin'izao tsika miteny zao. Amin'izao tsika miteny zao ohatsy ny teny dada Yahva nampitondrainany Yehosoa mpaminana dia hoe zay mitory an'i Yehosoa. Satria rehefa mitory an'i Yehosoa dia automatika mitory an'i dada maly Yahva Andriamanitra Abrahama. Dia ao indray ny fanany faminana iny. Ao ny fanany faminana iny. Zay no mahatonga hoe zay olona miaraka amin'ny Yehosoa eo eto ambony tany ity reo ihany sisa no afaka amin'ny fahotana. Zay ny atao hoe zavatra sarobidy indrindra nomeny dada Yahva tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany. Horesantsika amin'izay ny tontolon'ny mpaminany farany io Yehosoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io. Satria ny mampaminana ny Elia dia nohony amin'ny Yehosoa. Nefa n'izany Yehosoa zany ilay niteny hoe aza manota intsony. Tahaka ny ataony dada Yahva hoe za tsy tia mpanota. Ity mpaminany farany Yehosoa ty koa miteny hoe aza manota intsony dia tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony. Ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy mahay manota intsony satria izay le fahefana ao amin'ny Yehosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka. Dia dada Yahva satria moa tena akaiky mpaminany rany hiraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsy izy. Dia amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity dia tena tsy maintsy arahana ny teniny. Izy no teny hoe aza manota intsony. Jauna 5:9 hoe aza manota intsony izy izy. Jauna 8:11 zany ny zahatra faratampon'ny tiany dada maly Yahva zany. Zany ny tsara indrindra zany. Boky ny Israeliana ihany ty Jauna 5:11 ary izy tsy misy tompo dia hoe Yehosoa zaho koa tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zany ny déclaration zany Yehosoa lay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely. Fa zao ndimbiasan'ny Elia zao tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony satria mitory an'ilay Yehosoa lay tena marina lay mpaminany farany Israeliana. Dia ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazantsika teo. Inona koa ny toetrany hororesantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany. Dia mbola jevantsika koa ny Jauna 5:14 Jauna 5:5 andininy 7:20 indray mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy dia hoy izy taminy hoe tandremo aza manota intsoniko ianao. Jauna 5:14 rehefa afaka zany hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy tia fahotana dia Andriamanitra Abrahama Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany. Elohei-ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany dia hitany Yehosoa atao kianja ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy
indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo. Ity mpaminany Israeliana farany ity zany tena mitovy toetra mihitsy am'ilay naniraka azy Yahva, Andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy satria manizigizina mihitsy izy hoe aza manota intsony, de mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59 1-2, mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 1-2. Ino nky ty teny ty indro ny tanany Yahva tsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mari fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina antaviny aminareo ka dia tsy miaino izy. Tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany, mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama tsy tia mpanota. De tonga tokoa ilay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy hoe aza manota intsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Yahva io mihitsy Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany. Zany no nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay. Noho zany miteny amintsika rehetrarehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany. Tonga aminareo le tenyle mpaminany farany andeo hitodika any amin'ny amin'izay. Tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany, le Andriamanitra Abrahama. Lay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manota intsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany io dada Yahva tongavan'io le Andriamanitra Abrahama satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Ary ny mpaminany naseniny nona de mpaminany Israeliany irery ihany, tsy mahazo maka mpaminany hafa akoatran'izay no. Fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io de efa tsy izy ianao zay ny dikazy, efa diso daholo zay nataonao. Ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao de mazava azy fa diso ianao hatramin'ny fara. Tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao, zany hoe tena diso adresy tanteraka. Ka izany moa ny antony any amonjenantsika etra zay mandray aminy zao tsika miteny zao hoe andeo hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay. Sokatra anao ngeny tanana zao ty hamonjy anao izy satria raha vao mpanota anao izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota. Ary zay ny hijerevantsika inona daholo ary ny tenyle mpaminany farany. Ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy, i mpaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy. Interdit zany eto amin'ity famarinana fototra ty. Ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany, tsy tia mampirafy, tsy ekely zany, nambarany mpaminany farany daholo zany. Zay na tonga zay rehetra fomba ahafahana manavotra anao de ho atao daholo satria manavotra zao satria ho avy ny fandringanana an'ity taninareo ty. Jereo tsara ny histoire mahazo an'io Rosia io, Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine. Fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany, Eliany nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny toy. Ary hitanao fa aza ratsy rehefa te hitaloza de mety iva amin'ny Rosia io, hitantsika eo ny toy. Eny fa mantanomeko anareo zay, tsy misy miady amin'ny Rosia zany, le hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany. Reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany Eliaza fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsindrina mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny teniny dada malalanay Yahva manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao. Adalan'ny Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io fa aza tsy azo atao io, mbola resantsika eto daholo zany raha misy ny fotoana ny oriana fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva ary manarano ilay mpaminany faran'izay ny rany Yahoshua no anarana. Inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Yahoshua ty zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na de anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy, tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao. Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io teny tsy tia mpanota izy, jereo nanaovan'ny Israeliana tena nipoteny ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra, namorona boky de nanonon'Andriamanitra hafa, nanao boky hafa daholo, zavatra hafa daholo ny soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany, tonga Elia merina zao tontolo zao, iverina amin'io Yahva io de teny ianao reny zany merina zao tontolo zao dao anampy anahy ampio fotsiny rehefa fantatra fa marina ny teny dao tsika hiaraka manoly ianao dikan'izay. Raha tianao zany ho afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany
aza manakana ny tenanao andeha ao anatin'ny marina. Aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina am'izay, ampio ny lalana ny marina. Fa sambatra zany aty hoe afaka ny fahotana zany. Zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana. Zany ve tsy mba irinao? Zavatra tokony irinana e zany. Ka tsy mahafay anao hoe mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina. Fa voafitaka atao lenga izao tontolo zao e. Potika mihitsy zao tontolo zao. Tena ny potehiny devoly zao tontolo zao. Fotoana ny fiverenana zao andeontsika hiverinao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama iza izy a. Voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy a. Zay nanapotehany Israelianina. Ary mpamina ny rehetra dia niteny taony hoe tsy te fahotana izy. Ina mpamina ny farany. Nambara araka lalàna Mose. Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahavano anarany. Anjarantsika amin'izay miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina Yahavano anarany. Ary rehefa resy lahatra ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa. Fa tsy maintsy atao batisa vao mety io. Batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahosoa zay ny rahany. Ro resantsika daholo zany. Fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama mialo amin'ny fahotana ary tsy manao taintsony miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampinondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manao taintsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra Yahava io dia parfait izy io. Io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy. Ka ao amin'ny ty Yahosoa ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vao tena lasa parfait mihitsy. Zay ianao ke vakitsika tokoa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy, teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 dia vaky mbola bokin'ny Israelianina ty tao amin'izany bokin'ny lay mpamina ny farany. Bokin'ny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay any amin'ny lanitry ny lantany any an-danitra zany. Zany hoe didina voaka an'ity mpamina ny farany ty atao hoe Yahosoa ty koa izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety. Tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rery. Ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka. Tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay. Tanteraka zany Elia zany. Tsy mety manao ratsy zany. Ary tsy mety manao ratsy zany. Dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra, zanaky ny Andriamanitra Abrahama, zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahosoa mpamina ny farany ty, dia tena lasa tsy manao taintsony. Tena tsy manao taintsony mihitsy. Ao ny parfait. Zany ka tena Andriamanitra zany. Le Andriamanitra Abrahama, zay le nitadiavy le tena olona tonga lafatra, tanteraka, tsy manao taintsony. Rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra Abrahama araka zao nampianariko zao anao, dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay niteneniny Yahosoa, dia tena tsy manao taintsony ianao fa marina zany teny zany. Tsy tia mpanoto io Andriamanitra Abrahama io, tsy tia fahotana izy. Zay ny famaranako ny teny koa. Dia mirary soa antsika rehetra ho tonga soa aty amin'ny Yahosoa, dia ho tonga soa aty amin'ny dada mala Yahava Andriamanitra Abrahama. Ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahosoa no anarany. Ary izy no milaza io Yahosoa iny no teny farany mpamina ny Isaiana fa teny izy hoe zay mitory any Yahosoa rery ihany, zay ihany manana ny fanahy faminana iny. Ka tsy misy nitory sy nampianatra an'izany Yahosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany. Zay no mampamina ny farany any Elia ary tsy misy tsony koa aorianany Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototrany io. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao ary tao amin'ny bokin'ny Israelianina daholo nakatsika an'izao tsy misy bokin'ny malagasy ty na bokin'ny anglisy na bokin'ny Amerikana fa bokin'ny Israelianina zay nandehanana zany teny zany zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao. Ka hiantsoana antsika hoe andao hitodika daholo amin'izay ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama ary
anaraka n'lay mpaminany fa satria ao no lakileny men'andriamanitra abrahama am'izay hoe ao am'izay naroa mandeha satria izy ny mpaminany farany tsy misy tsony taorinany mpaminany israely anina ary tena ary ianao e malagasy koa ny anao milaza fa ianao koa mba mpaminany ny fa nivakeko ny lalàna fa io Yahoshua io nefa nazo didy avy any amin'ny dada Yahva andriamanitra abrahama hoe izay mitory anao satria izay mitory anazy de mitory an'io andriamanitra abrahama ihany koa Yahva no anarany izay mitory any Yahoshua ka ingamo Yahoshua tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy de gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to amin'ny teny hoe zanan'ilay mpaminany izay indrindra ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely ozy ny olona hoe tsy niteraka io andriamanitra io sabe dehibe ny fampianarana manao an'izay any ka nareo ny namorona boky zany any amin'ny boky hahafany no misy an'izany zay bokyny fironona de lasa zany izy fa raha vao bokyny israelianina de tena misy mihitsy zany teny zany tena misy zany lola vaketsika le teny andao vaketsika ny bokyny salamo fa ny bokyny salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahva lay andriamanitra abrahama zanako ianao zany teraka anao androany ka ny bokyny israelianina rikatra amin'ny sefer torany jiosy de milaza mihitsy fa tena miteraka io andriamanitra abrahama io voalaza ao zany fa rehefa boky hafany de mizahatra hafa ny teneny fa ny boky réel ao anatin'ny jiosy de niteraka io andriamanitra io doneva aketsika zay teny zay araka ny bokyny psalme na psaume na salamo salamo firme izy teo salamo 2:7 salamo 2:7 salamo 2:7 ilaza zava-boatendry aho Yahva ny laza tamiko hoe zanako ianao izao niteraka anao androany ka tena miteraka mihitsy ny io Yahva io araka ny soratra io ao anatin'ny bokyny jiosy zany ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany ka izay la hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any fa raha mipetraka aty amin'ny sefer torany jiosy ianao de voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina fa ny bokyny jiosy ao amin'ny sefer torany jiosy de milaza mihitsy fa niteraka io andriamanitra io fa izy ndray tsy miteraka oatra ny vehivavy miteraka zay moa koa madiso ny olona indray zay fa niteraka araka ny teny raha niteraka zany izy an'ity Yahoshua tya de naterany tamin'ny teny ka raha Yahoshua ny resana zany a de io mihitsy ilay naterany io ary zay no mahatonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy ny io dondray atsika bojery boky a salamo 2:20 salamo 82:6 dondray atsika hijery boky anankiray ola ny bokyny salamo ihany salamo 82:6 hoy izao andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra miteraka zany andriamanitra ny dikan'izany satria misy zanaky ny avo indrindra ary le zanany nataony hoe andriamanitra ianareo miteraka zany io andriamanitra io ny dikan'izay ao ao bokyny jiosy any amin'ny bokyny salamo ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokyny jiosy zany le andriamanitra abrahama ny teny zany mihitsy fa izy ndray hoa tsy niteraka oatra ny vehivavy miteraka fa araka ny teny de zay natonga n'lay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny to amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra izy de atao amin'andriamanitra hatramin'ny voalohany zany hoe ity Yahoshua ty zany araka ny nampianarin'io Yahoshua io a de tsy nateraka oatra ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny raha vao ny teny zany io andriamanitra abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao de iny teny iny no teo hoe Yahoshua zay fa tsy nateraka oatra ny vehivavy miteraka fa ny fiteraka an'andriamanitra zany a ao amin'ny teny izy no niteraka vaketsika ny Jaona toko voalohany zany bokyny jiosy daholo miteny an'izany a Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra izy de tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsisy nahariana izao zavatra ary zao a na idea iray azy ao amin'ny bokyny jiosy zany
de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra boky ny jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy tany aloha de milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra ary zany niteraka anao izy androany tsy azo lavina mihitsy izy zay tena nisy zany zavatra zany ary ilay fiterana kory tsy oatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny de iny teny iny natao hoe zanany ary zay zanany zay natao hoe Yahosoa ary lay teny izy de tonga nofo kanonona tamintsika zay ny voalaza zany ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any am'izay fa ina tso moa ny valinao am'izany teny zany fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no ny teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy ary marina zany ary ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy ao misalamo ny teny fa tena niteraka io Andriamanitra io de tsy azonao lavina izy raha mandany zany de tsy pahanao ny tenin'le Andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny jiosy no nahitana anazy zay le tonga antsika nijery an'le hoe boky inona tokony ho arahana rehefa nijery le boky tokony arahana de bokin'ny jiosy no arahanao bokin'ny Israelianina no zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao amin'ny bokin'ny Israelianina fa tsy any amin'ny bokin'ny foroporonona ny anananany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo jiosy ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa de tena zanany naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy noho ny hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy oa tsindriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamaly ty zay ny teniko amin'Andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay zay ny ty taka ny rehefa namorona izy de mamorona zay ny Andriamanitra Abrahama azy ka mifarana atreo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra zay ny fahamarinana mazava tsara amintsika rehetra zay ny mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nevizao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka ny nambara lay mpaminany Israelianina farany ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israelianina Yahosoa hoy ny vahoaka Israelianina de zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina izy le zanak'Andriamanitra teny tarika hatramin'ny bokin'ny Sefer Torah hoe zanako ianao zany teraka anao androany ka izay olona izay tsy izy fa lay mpamina ny farany natao hoe Yahosoa lay ny teny hoe aza manao taintsony zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy lay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanao taintsony fa tena afaka amin'ny fahotana marina ny teny ny ainga atao anatin'ny bokin'ny jiosy ray manontolontsika hatrany amin'ny mpamina ny farany Yahosoa no anarany ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy zanako Yava io de amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy iny le niteneny hoe za niteraka anao zay rehefa tiany zany de zaiko fa tokony inona kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy fenao re zany normalina be to hoe zany enao fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy ka de nefa izy miporofoko araka ny soatra masina ny jiosy ary zay ninao an'zanitra de afaka mifahotana zay de zay ny antony averiko tsara tsy dikony mandeha hoe natonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina ianao mikasika amin'ny Andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy de nomeko hoe arao ny bokin'ny jiosy Sefer Torah ny jiosy tao amin'ny Sefer Torah ny jiosy nisy teny hoe de nanteraka io Andriamanitra io
ka raha boky hafanao raha anao de tsisy an'zany fa ny contraire zany misy any ko micontrariziko fa raha tena bokyny jiosiny tsy rehefanao a de niteraka izy miko anao teo ny teny mikasika ny am'zay a de zay ny fiarahantsika ndray tam'izao izy io a mirary so atsika rehetra samy fa raha tena bokyny jiosiny tsy rehefanao a de niteraka izy miko anao teo ny teny mikasika ny am'zay a de zay ny fiarahantsika ndray tam'izao izy io a mirary so atsika rehetra samy tainao soa amin'ny telefona tsova za tompo tena atao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na iny ianao na iny ianao afaka miantso ny eliah daholo nareo hoe zay tompo de tena resy lala mangataka se mbo atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makaty manao any am 2026 vo misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firina afaka makany eliah da tsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha eliah rehefa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'andriamanitra maro ianao ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakizay a fa ho hita eo foana zany de miraha sotsika samy tenao soa de ao atsika ariva afaka sotra petsaka dada malala iaiavany am'zany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena eliah nampianatra ny olona ny amin'ny iverenana aminao ary tena nasiako teo maso izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao tsy misy andriamanitra afa-tsy ianao ianao le andriamanitry abrahama iaiavanao anaranao tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany iahosoanao anarana hoe aza manao taintsora ry aoko ho tanteraka ianareo zany ny tenyle mpamina ny farany sotra dadamala iavao taio araha zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina tondra famonjena sy fanavotana am'izay mandre hitany zay rehetra miainanao avody zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny hafafirena rehetra akoatra amin'ny malagasy avody zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra tady maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao aseho ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry naranao masina dada maria ava voninahitrinao manakasay apeo eliah amin'ny asa nampanaovinao azy aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao dada maria ava no andefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalan'ny ahosoa sotra dada maria avao alleloia amen de zay ny fiarahantsika ndray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray a veloma tomboko